Iverina eto amin'ny faninanana eto Madagasikara indraitsika ny fikambanana Asief na ny fikambanan'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena dia mitoy ny lalao fanintsanana fedina ny tompon-taka rezionaly amin'izao fotoana izao amin'ny eto Analamanga ka ho an'ny baolina kitra dia kianja efatra no nandray izany tamin'ity farany herinandro ity. Nitetsy amin'ny kianjan'ny Tanety Behivato ary no hofitinina amintsika ny vokatra amin'izany. Nitoy tamin'ny kianja efatra teto amin'ny faritra Antananarivo ny taranja baolina kitra eo anivon'ny Asief na ireo mpiasam-panjakana manao fanatanjahantena. Ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalaon'ny kapisaty manao akanjo mena sy ny MTM manao akanjo volomboasary teto amin'ny kianjan'ny Tanety Behivato. Zareo avy kapisaty teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa mazava 5-2. Araka izany dia mizotra araka ny tokony ho izy ny tontolon'ny baolina kitra eo anivon'ny Asief araka ny nambaran'ireo mpikarakara. Ny taranja baolina kitra zao dia efa troisième journée androany amin'ny championnat. Mandeha ny tournoi. Rovina zany netreretina ny phase finale maharaka ve ny kianja ampiasainareo? Kianja ampiasainay ohatra eto dia maharaka satria efatra zao ny kianja ampiasainay. Tanety be, Anjo be, andro be. Zay le efatra Tanety Behivato. Dia nieritreretina ny finale zany amin'ny 7 juillet tapitra ny éliminatoire. Dia sabotsy manaraka an'io zany eo ny phase finale quart de finale. Toy izao ary ireo vokatra hafa teo anivon'izay baolina kitra izay ihany. Ny Croatie ny menina nisaraka atsala aotra ny ohatra. Ny zareo avy eo ministeran'ny fitsarana sy ny presidansa dia nisaraka atsala iray no ray ihany koa. Ary ny enam sy ny presidansa ho an'ny sokajy senior dia nisaraka atsala 2-2. Ary ny tourisme dia niondrika nanoloana ny MTFP tamin'ny isa 2-2. Saraka atsala 3-3 ihany koa ny MCR sy ny CNRE. Ary ny université Antananarivo sy ny ao amin'ny ministeran'ny kolotsaina na ny culture izany dia nisaraka atsala 2-2 ihany koa. Ny MGS kosa dia nanamontsana ny parka Tsimbazaza tamin'ny isa mavesatra 7-0. Ary zareo avy etsy amin'ny mpamonjy vonana ny pompier dia nandresy ny FOP tamin'ny isa 5-2. Fa nitoy tetsy amin'ny kianja ivelan'ny kianja mitafina korondano ihany koa ny taranja basketball ka toy izao ny vokatra amin'izany. Ny MTP dia nandresy ny primature tamin'ny isa 7-20 no 2-20 ary ny ministeran'ny santé dia nanamontsana ny MEP tamin'ny isa 2-70 no 3-20. Ny Misipres nandresy ny SEMR tamin'ny isa 4-20 no 4-20 ary ny ministeran'ny justice dia niondrika nanoloana ny MC PASP.